Niakatra fitsaran'androany ny filohan'ny syndicat paramedy momba ny raharaha fitoriana azy tamin'ny hetsika fitakiana nataon'ny syndicat tamin'ny 20 marsa lasa teo manoloana ny olana menjady ny mpiasan'ny fahasalamana. Naharitra ora iray latsaka kely ny famotorana azy teo anoloan'ny fitsarana nosy. Antony roa no niapangana azy: fakana sary sy fitariana fivoriana tsy nazahoana alalana. Ny fitsarana tao zany naharitra teo amin'ny adiny iray latsaka teo satria nanomboka tamin'ny teo amin'ny manodidina amin'ny 2.20 dia katramin'ny 2.20 latsaka teo ilay izy. Ny antokom-pangana moa makasika ny hoe nakasary tamin'ny toerana tsy nazahoana lalana teny amin'ny asgera, ary fampangana faharoa dia ny hoe nitarika olona hanao fivoriana tsy nazahoana lalana. Zavatra anankiroa zay zany no fiampangana natao an'ny président Armand Frédéric. Ivoaka ny 27 aprily ho avy izao ny didim-pitsarana mahakasika ity raharaha ity. Miantso ny fitsarana ny syndicat mba hijoro amin'ny fahaleovantenany sy ny fahamarinana. Na eo aiza ny tsindry sy ny ramatahora tsy embotra amin'ny fitakiana ny syndicat paramedy raha tsy mivaly ny fangatahana. Vahaolana no andrasan'ny reto mpiasan'ny fahasalamana ireto amin'ny fanjakana fa tsy amaolana ny atsonjay sy ny ramatahora atao amin'ny mpitarika syndicat. Matoa tonga amin'ny fitakiana ohatran'ireny dia betsaka ny zavatra tsy mety zany ao anatin'ilay fitantanana, ary ny zavatra andrasana dia ny vahaolana mahakasika an'ireo zavatra tsy mety betsaka ireo. Zay zany ny andrasana raha ohatra ka tsy mivaha ny olana fa ny antson'izay foana ny tohizana dia mitovy foana ny tolona. Tsy hoe akory ny fampanginana ny mpitarika syndicat no avahan'ny olana, satria raha ohatra ka ampangininao ny filoha. Ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpiasana tanàna Antananarivo renivohitra. Enary. Ny fitenenana moa zany da ny etapititsy no mampanety hoe nataontsika donakafina analakely izy zany tonga dia anambovonana syndicat ny resaka. Rehefa miresaka syndicat io zany dia kaikaiky ihany koa ny fiandohan'ny volamina memo zany. Izy io moa zany lasa resahana fety ny asa. Fa raha tantara izy io zany dia ohatry ny hetsika varitakina zay fampanjariana zo ny mpiasa izay famasidino ny fandalovanao ro maraina eto aloha zany dia resaka an'izay ngamitsika. Inona no mitranga salama ve aloha ny syndicat sy ny eto Madagasikara io fa ohatran'ny tatoato ohatran'ny lasa fahavalon'ny fitondrana zany izy. Raha raisiko fotsiny zao ohatran'ny tranga mahazo an'ilay mirandrana syndikaly sy ny mpitarika ny CCC Antananarivo professeur Samy Grégoire zay lasa ping-pong eny amin'ny fitsarana mihitsy izy satria ampiandrasana didim-pitsarana amin'ny cour d'appel zareo amin'izao fotoana izao efa tokony nivoaka tamin'ny 20 ny volana teo dia mbola miembotra amin'ny 2 ny volana mendra ny didim-pitsarana. Zay nataoko hoe manahoana le syndicat eto Madagasikara nareo mitsita raha tsy hitakitaky dia ohatran'ny tsy mety amin'ny fitondrana zany finina foana ohatran'ny efa mba sambatra ny zao dia zay tsy haiko hoe ahoana eto nareo hiresaka an'le izy. Makasitraka namana Brito mampatsiaro any le tonikirana mpanakanto anankiray zay hoe salama fa mahi tongeto zany zahay mirahalahy reto atony namana Dino avy eo amin'ny SMK na syndicat ampiasan'ny commune Antananarivo renivohitra tenako zay secrétaire général levitry ny SSM solidarité syndicale de Madagasikara na amin'ny anarana te malagasy ihany koa hoe valabe firaisankina syndicale eto Madagasikara. Totrany hoe fahavalo ny fanjakana foana ny syndicat tatoato. Zay no zavatra iainana sy ny zava-misy. Ny zava-marina ny syndicat zay mijoro amin'izao fotoana izao dia tsy mitady fahavalo, tsy mila kisa, fa mitady ny hanatsarana ny fari-piainan'ny mpiasa malagasy, mitady ny hanatsarana ny vokatra zay ho atolotra mba hipaka any amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ary ny syndicat ihany koa amin'ny mahafikambanana azy dia misy ny fitsipikan'ny fe, misy ny lamina hitondrana azy na ny organisation zay kely lalam-panorenana. Ny andiny ny faraiky amby 30 amin'ny lalam-panorenana dia mametraka mazava ny fananganana ny vondrom-piasa amin'ny alalan'ny syndicat, ny fahalalan'io syndicat io, ary miantoka an'izany ny fanjakana. Matoa misy zany zavatra rehetra mitranga zany
ny aminy hoe oraisin'ny fanjakana tahaka ny fahavalo tsy ny syndika no mandray ny fanjakana ny fahavalo fa nizaniza mpitantana ka napindraminy vahoaka fa efa nahitantana ny firenena ao anatin'ny fotoana voafetra de manana didy amin'ny herim-pamokarana rehetra eto amin'ny firenena izy. Anisan'izany no mpiasa malagasy ary ny syndika de vondrona mpiasa izay iantoany lalam-panorenana no ao amin'ny andininy faraika amtelopolo milaza an'izany mazava ary mbola manamafy an'izany fanalahana zany ny fifanarahana iraisam-pirenena larana faraika amdimapolo ambizato ny larana faefatra amdimapolo ambizato izay nakatoavin'ny firenena malagasy tamin'ny volana novambra 2024 ary efa nanasonian'izy io ihany koa ny filohan'ny repoblika tamin'ny 2024 tany Genève. Izany rehetrarehetra zany no manambara fa tsy fikambanana natao anao kototo, tsy fikambanana anao barofo, tsy fikambanana hitsangana nohitra fanjakana be fahatany fa manana didy syndika amin'ny fitakina ny atsara ny farim-piainan'ny mpiasa amin'ny alalan'ny fanajanana zony ka iarovana ny orinasany, iarovana ny tombotsoa amin'ny mpiasa ary ho amin'ny fampandrosorana indrindrindrindra mapetraka eny mazay fanontanian'izay satria tamindritra fa tamin'ity fitondrany ity de saikena anivonahatra ho an'ny fanjakana ohatra de anivon'le ministère reny de mitsangana na direction na service na ny amin'ny commune ary dinao de nainona zany misy resaka doléance zany hoe raha misy zavatra taraina zany mety makasika tsy haiko ifampitondrano amin'ny lafin'ny mpiasa na ny maka service eo anivon'ilay sampana io zany lasa ohatran'ny mifaninana amina syndicat ve le resaka doléance io ry famy fa alohan'ny ametrako ny fantaninany amin'ny dino ihany ko tsinona satria lasa ohatran'ny hoe inona moa no hitarainanareo fa misy ny bureau de doléance na service na doléance ao anatina département na ministère na ohatrohatran'izany de any zany nefa mijery an'ireny mba ho tonga any amin'ny tompona ndraiky zay manapa-kevitra na mety ho fanatsarana amin'ny ataontsika hoe fiampiainana farim-piainam-piasa na fampandehanana ny asa ahoana fipetraka lizy lasa ohatra satria raha fa tena jerena fa ty zany de hoe onary totra mba misy syndika na délégué ny mpiasa ohatra zany de ina le doléance lasa ohatrany hoe mifaninana ve reo sa zavatra mifameny ve reo sa manao any tsy misy manakana ny itsangana ny service de doléance mihitsy ane fa ny syndicat mahavondro ny mpiasa zay de interlocuteur valable eo anatrehan'ny mpiasa sy ny mpampiasa azy ka ny syndicat mato miaina ao anatin'le hoe dialogue social fifampiresahana mivantana sy ny adevitra mivantana eo anatrehan'ny mpampiasa azy de izay mihitsy le tena songadina ao anatin'le hoe syndicalisme. Le service de doléance neka ohatrany karazana boîte aux lettres ary ny tena olana amin'io raha mipratika le service de doléance matetika dia fahafahan'le olona anankiray anenjika olona anankiray mpiara-miasa aminy zany hoe ho tafiditra mihitsy matetika hoe le pratika lizy amina resaka hoe fanenjehana amin'ny fiainan'le olona manokana asa hibrito ny lehibe ako amin'le toeram-piasana za mba maniry sy teaka ny toeran'ny brito io alevako ny taratasy tsy sony de matetika izy iny morona ao anatin'le toejavatra fa service de doléance tsisy manakana service de doléance hoe am'le teniko teo fa ny syndicane afaka tonga de miona mivantana de misy lay fifakazaokevitra hoe atreto kosa mba tratra am'le izy atreto mba fetra azo tratrarina ao anatin'io raharaha io fa raha sa misy sanydrombaka be ao anatiny zay rehetrarehetra zay le izy de tsy ho tafavoaka mihitsy fa lasa mifampiziriziry fotsiny eo zany na aty mpiasa amin'ny akapobeny na io ampitatana an'le orinasa na io ampitatana amin'ny ministère. Ienana ve zay ataontsika hoe dialogue na mety hoe dinika eo amin'ny mpiasa sy ny ataontsika hoe mpitarika na ny mpampiasa eo anivon'ny commune dino satria ny SMCAR matetika ny ahitan'ny olona azy ahitanareo de tonga izy de ty amin'ny anao manjery de tondra ny olona hoe anao etsika izay fa tara ny karama zone fandehany manahoana nareo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mamerina ny araba marina tokoa zany ny SMCAR de syndicat iray mijoro anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny akapobeny de ny syndicat de arak'izay voalaza zay tsy natao hery hitsangana ao anatin'ny orinasa na toeram-piasana anankiray ho hery fanoherana
fa kosa tokony hoery fanohatra ho an'izay ataontsika hoe hoentina mifanometanana mifanolo-tanana amin'ny fampandrosoana. Ina tokoa moa izay fampandrosoana izay amin'ny ankapobeny dia izao eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia rahantsika malala fa miova ny mandat isaky ny 5 taona amin'izao fotoana izao raha efa taona izy teo aloha. Ny mpitondra dia manana an'izay firehana ara-politika izay, manana an'izay firehana ara-politika maro izay ihany koa ny mpiasan'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Dialogue ozy ianao tsy maintsy misy moa izay fangatahana fampiresahana eo amin'ny mpitantana sy ny hoentin'izay, ary ny syndicat no misolotena ny mpiasa amin'ny ankapobeny mitondra ny tenin'ny mpiasa sy ny etaetan'ny mpiasa makeo amin'ny mpitantana ny fiadidinana tanàna Antananarivo izay voafidim-bahoaka na voatendry avy any fitondram-panjakana. Eny matetika dia fitarainany io mahatonga mateny an'izany aty ambadika aty aty amin'ny mpanao gazety aty zany reny orangamba resaova dia tara indray ngeny karamanay orangamba resaova tena tsisy avancement mihitsy reny efa misy 4 taona verangamba miasa dia tsy mahazo an'ilay atao fisotrondronono rehefa mandeha retirety zany rehetrarehetra zany zavatra misy geny ataoko hoe raha misy ala ataontsika hoe afaka midinika ihany nareo amin'ny mpitantana ngaly izy ohatran'ny nona fotsiny ve zany nareo rehefa mitondra an'ilay izy mety ho fanatsarana satria hoe makany amina fampandrosoana ilay izy fampandrosoana elohany olona satria ny olona voalohany indrindra ao anatin'ny rehetrarehetra na firenena na nivon'ny commune na ny collectivité na nivon'ny orinasa ny olona aloha voalohany zay ny ataoko hoe resaka mialatsiny tsy sanatry hoe resaka fandaninandry fotsiny ilay izy zany satria ohatrany tsy voandroany na omaly fa miverimberina be zany ilay izy hoe tsy mahazo zazo ny gazety voaka isanandro ty amin'ndrano ty fenatra ny ampiasa-panjakana ary hoe misy andihana miaramila zany zay retraitena nomboka tamin'ny herintaona tany amin'ny volana ho tany ry fana sy ry dino dia hatramin'izao tsy mahazo retrairety tsy misitraka an'le fisotrondronono mpiasa-panjakana nefa ry zareo vafa zany zay zany zay mitranga ty amin'ny privé zay le resako hoe le dinikio hoe zany mba ahitana voka mively izy satria le fitaraina zany ohatra ny enino verimberina foana hoe tarankarama fisotrondronono tsy hita tsy nirotsaka ry ny latsakemboka ho any ampiasany amin'ny privé sasany inona ny tena zava-misy. Ny syndicat dia miezaka manantona ny mpitondra, tena miezaka manao ny ezaka rehetrarehetra ary manara-dalàna, miezaka manaraka an'ireo rafitra ihany koa ao anatin'ny zavatra misy fa saingy indrisy moa fa naroso foana naroso tsy indre-pandeha tsy indroy intelo fa isaky izay mpitondra mifandimby dia manantona ny syndicat miprésente ny taratasy mampijoro azy ary maneho an'izay taratasy fitakiana syndikaly zay maromaro izy ireo arak'izay teneninao zay hoe ohatrany tsy azo mihitsy ary farany moa dia tsy maintsy miresaka aminareo mpanao gazety hoe mba resao ao hoe mba teniteneno any satria tsy maintsy mba sitomina ihany ny lakiloso manao hoe ampanen'olo lakiloso fa sao dia tsy maheno tsony ary ny ao amin'ny fitondrana ohatra na koa nefa ny raha malala moa fa CTD zany ny commune Antananarivo renivohitra dia ny vola dia davina no amenona ny budget ary ny budget no mampiodina ny commune Antananarivo renivohitra mety sahirana ry zareo anatin'ilay ataontsika hoe fampidiram-bola nefa ny fahasahiranana dia ny fahaiza manaondry zareo mpitantana mpitondra no enkinan'izay zavatra izay rehefa tsy mety ny fampidiram-bola ny commune Antananarivo renivohitra andao ataontsika hoe tsy naomby ve nitetika hoentin-drareo mampiditra ny vola mazava ho azy tsy afaka manefa ireo ataontsika hoe saritra fixe toy ny karama toy ny fandoavana ireo vola tokony ho alefa amin'ilay ataontsika hoe parapatronal izay tokony ho alohan'ny fanjakana ny commune ho fitsonjovana an'ireo ataontsika hoe manana retraity dia mazava ho azy fa tsisy zavatra mandeha amin'ny laoniny izay resaka fitakiana izay dia manao fitakiana izay fa ny fampanantenana misy rehefa misy ny fampiresahana eo amin'ny SMCAR sy ny mpitondra fa saingy kosa ny fanatanterahana no tsy misy ifama aloha tonga dia atao mahitsy ity ny mpitarika syndicat zany rehefa bebe resaka mateti-piavy any amin'ny aino manjery avoavo eo dia mitady toerana izay dia rehefa azo le toerana dia zay zany le on ne parle pas la bouche pleine day tokoa ve le izy ny syndicat sy mpitarika syndicat mo matetika vosiketa foana anisan'ny mampalahelo amin'ny filazana raha fa hoe mpitarika syndicat karaha mahay mpanohitra anisan'ny mampalahelo ary makarary fo
ny mandre hoe miakatra matetika amin'ny aina manjery, manao avo feo, kanjo hitady toerana. Raha mahazo toerana indray anie ka manatanteraka na miady mafy amin'izay tombontsotakily le mpiasa, inona moa notadiavina ankoatran'izay? Ny syndikalista na mpitarika syndika dia tsy fady mandray ny toerana teknika tokony ho sahaza azy, fa ny olana de rehefa mahazo le toerana teknika tokony ho sahaza azy izy de mivadika ary tena mandrangaranga fa nataoko tohatra fiakarany nareo. Raha sahala aminay manokana ne, sahala aminay mpitarika syndikala mpanendretena nila zany, fa nitariana syndikarane no nahavery ny toerana zay fa nitanany tena teo amin'ny toeram-piasany. Ka eo zany le izy ny tokony mba ahafahana tsara mijery sy manavaka tsara hoe aiza tokoa moa zany ny tena mba hahatsara le fiarahamonina ny mpitarika syndika sy ny mpiasa zay hoentiny. Satria mety misy tokoa ny fandoto ray tandroka zay tsy aleo fandio ray sy ny velively, ary hitantaratra reny olo reny fa nenana iny afatra ataoko fotsiny de zay e. Tsy fady ho an'ny syndikalista, tsy fady ho ampitarika syndika no mitana toerana avo, toerana teknika na toerana politika tsy maninona, fa amin'izay fotoan'izay kosa de aza tonoina ny zavatra nirahana ny taky sy ny zavatra tokony karakaraina ahatsara ny fiainan'ny mpiasa. Zay ihany fa tsy maninona ne. Mbola oresantsika eo mikasika ny voalohany volana me fa tsy maintsy manontaniana roa ihany e. Lalàna na mamahatra hoe tia ny karama farany ambany eto Madagasikara. De zavatra misy amin'izao fotoana zao na roa eto andisina na marina tsy voahaja le izy. Zany hoe mbola misy mpiasa ny karama ambany ny karama farany ambany zay feran'ny lalàna. De ohatrany vitavita ho azy io le izy ary fa masiridianao hoe atao hoana fa mandalo fahasahiranana angamba le firenena ka de nefa ianao zany mahita any ambadika any ohatra misy fandaniam-bola tsy azo ny tena eritreretiny zany efa ohatra misy vola ihany nefa ny ato ambadika ato le tena manao ny asa zay ohatran'le tenena teo hoe retraité tsy mositraka lesy, nefa n'olona retraité zany mba navita be ho an'ity firenena ity natana amin'ny tsy miakana izy natao amin'ny fanjakana nefa tsy misitraka le fisotronotrona. Eo zany le fanontaniana mipetraka hoe ahoana ny amin'le hoe io tsy fa le resaka karama farany ambany tsy voahaja, mbola io koa ve le saza miohatra amin'le ataontsika hoe vidim-piainana amin'izao fotoana zao ry dinao? Andao ataontsika hoe raha misy ny indicateur de développement humain ny mpiasa malagasy io moa zany la ataontsika hoe terme entintsika ankalazana tokoa an'izay voalohany volana me zay, mpiasa malagasy taona 2024. Fa ankehitriny ny mpiasa malagasy na miasa tsy miankina na miasa amin'ny fanjakana eo amin'ny commune Antananarivo moa de zinganina fa misy ny ataontsika hoe fonctionnaire, fa misy ireo ataontsika contractuel, ny ELD sy ny ECD. Mampalahelo ny mpiasa malagasy satria ny asa mafy, ny asa indraindray tsy omenan'ny mpiasa raha ny eo amin'ny commune fotsiny ohatra de misy ilay ataontsika sous-traitance sy ny asa omenan'ireo service mitsangana ivelan'ny commune Antananarivo renivohitra, izay manimba zavatra satria tsy afaka miasa ny mpiasan'ny commune ao anatin'izay zavatra. Société municipale tianao teneniny? Société municipale io resantsika io. Fa raha resantsika ny karama de ny karama aloha de tena andao ataontsika hoe tena tsy mifanentana. Zay ny azo ilazana azy. Le TDL io zany? Tsy mifanentana mihitsy amin'ny andavanandrom-piainantsika. Ao zany fama. Karama TDL ohatra somary tsainkoako kely zay le hoe tonga de lany efa tsy zany tsony izy am'izao. Ny karama mbola tsy tonga akory de fa lany e. Le resaka ny hoe karama farany ambany ny lalàna mametra ny karama farany ambany, fanajana lalàna ny fanajana ny karama farany ambany. Antikitrena mantsy hoe hoatsika amin'ny premier mai mantsy hoe misy fitakina hafa ve ny amin'ny io le hoe efa tsy hotsonony no tokony karama farany ambany fa tokony efa tsy fantatro. Tsy vitan'izany raha farany SSM manokana de fa nitady mihitsy amin'ny fanatsarana ny mari-karama sy le valeur amin'ny point d'indice ary amin'ny fampitoviana ny mari-karama eo amin'ireo mpiasa mitovy lenta, zany hoe ny mitovy karady zany eo amin'ny sehatry ny asa. Ka anisany
anisany ao anatin'ny taky a izay le fanatsarana ny karama zay satria tadidio tsara reo amin'ny mpiasam-panjakana manokana fefa tao anatin'ny telontaonany ka tsisy fikitiany firosotrotany karama iainana io karama zay lazaiko toy tsara brito fefa tsy tedelina intsony fa mbola tsy tonga akory de fa lany ny olona zao mety ho gaga mahinao zany zavatra resamoto anaty fotoana satria raha nisy tsy manina fa zay aloha ny zava-misy zany pitarika syndicat mitovy aminareo ny ministry ny asa-panjakana am'izao fotoana zao tsy ohatra hoe moramora kokoa ve nandamina zany hoe tena manana syndicaliste zay mifanirianay tena mba afaka hoe miado amin'ny tombotsoan'ny mpiasa sy ny sisy zany mifanirina fa ny vokatra no ako ilaza ako ilaza fa hatramin'izao aloha de mbola mandeha ny fitakina maro isan-karazany ary koa manahirana am'le mpitarika syndicale raha misy fitariana syndicale manao an'izany fitakina zany tsotra fotsiny mety amalininy ireo nampindramina fahifanantatana amin'ny firenena hoe manao politika indray io hanongampanjakana indray io karamaim-panotra indray io mikotrikotrika zavatra izao indray io ary zany rehetrarehetra zany nefa tsy maintsy abaribary aseho mihitsy hoe tsy ho zaka le izy fa nipiasa malagasy moa miandrandra ny lanitra mandrakariva eka io indrindra maty zao no atonga avako amin'izy ho avy ary tino ny premier maire dilosy fama ny premier maire ny endrika ny sihony mahitana azy hatramin'izay de misy filaharana filanjana sora-bavety maneho andreo fitakina maro samihafa raha ao anatin'le contexte misy atsika nefa zao tam'izao fotoana zao de ohatrany raha tsy haiko hoe anahoana zany io premier maire amintsika am'ty taona ty isy ve zay anahoana ny endrika isehoany manahoana ny tsy haiko fifampiresahanareo sy ny mpitondra fanjakana mbola tsy fantatro ny article tany amin'ny 1960 indray ny mety mbola ivoaka eo misy fangatahana sa fampilazana ny atao manodidina lizy eo nareo azafady ireo raisika any aloha zay satria zao mantsy le izy ny fankalazana na ny fahatsiarovana amin'ny voalohany volana me fetiny asa de zay endrika mety isehonya de fa izy zay mety ho valandresaka ao ampanao gazety mety ferahan'ny mpiasa miresadresako amina toerana anankiray fa ny am'ty ndray mitoraka ty zany ray ty karakaraina SSM sy syndicat maro tya dia miaingy amin'ny toerana anankiray manao diabe de rehefa manao diabe de mifarana amina toerana anankiray azoko ambary zany zao hoe ny syndicat ny eo amin'ny stima miainga manoloana ny kianjany maki de famotona eo am'le hoe rond-point madinoxa eo akasiny izahay ny andro ny voalohany volana me de ny zareo marandrana syndicale ala avy any amin'ny foibeny any amin'ny 67 hectara de fanatona makao io ihany koa ny fichier mare koa ohatra zay misy an'le fahazarana na taona hoe fombandrazana syndicale amin'ny fichier mare mandaliko elary am'le foibeny talohany eo kady fotsy izy de mifanatona makeo amin'ny tany mena be eo tsara masay zay zao le endrika ho karakaranay amin'ny ty taona 2024 ty karakarana ny fankalazana amin'ny voalohavolana me le fetiny asa am'izay endriny zay amina aloha hevitra hoe mpiasa malagasy taona 2024 sy 2025 zay aloha zany ny endrika isehoany am'ty ndray mitoraky ty ny SSM mety hoe ho pitarika sy mpikarakara ihany fa andray anjara ao reo syndicat maro be tratra antso teto Antananarivo syndicat mpiasa misehatra eo amin'ny asa-panjakana ny syndicat misehatra any amin'ny tsy miankina ny syndicat miay tena mbola maro koa raha araka nambara hoe reo tsy anasa manana fanatanana hiditra misehatra ny asa mivantana amina herim-pamokarana azy dia ho tonga ho avokoa misy fangatahana ve sa efa zolo hoe mandeha fotsiny zay satria ampiasan'ny lalana eo anivon'ny commune nareo zany tany misy mpitondry ty feheza misy olo tena mpanjakana tsy haiko na préfecture misy fangatahana ve fa natao manodidina zany rehefa nivaly ve le izy ny commune ve nareo amin'ny SMK ve mandray anjara koa anatin'izany nareo makaizy nareo satria ny eo ampovoan-tanàna totra nefa nidiodiovina tsy afaka lotona tsony tsy fantatro moa zany hoe fanaovana an'io hoe mety hiteraka loto sa manahoana eo koa le hoe sao de etsika mety ararotany mpanohitra fa hoe efa nahazo lo zay ko mantsy le zavatra apitranga hoe efa nahazo lo aram-baovao zay fa endrika isehoany fotsiny le andry syndicat fa ny mpanohitra ny tena ho avy eo ina moa natahorany ina moa natahorany fanjakana amin'ny etsika ny mpanohitra
misy etsika mmpanoatra ne teto fa tsy natao raha mifanjakany ka rehefa etsika ataon'ny syndicat moa ina ny raha impanohy ny mpitondra fanjakana an'izany fa ny etsika ataon'ny syndicat amin'ny voalohan'ny volana me etsika syndikaly madio rano ray ary tsy miafina zay nanao fangatahana natao ny fangatahana ny toerana narahana ny rafitra tanatoetra natolotra amin'ny tompony fahefana izay tokony hanome an'ilay valiteny amintsika miteny zao 20 avril na de ray volana talohan'izao azy tamin'ny 20 marsa nefa natao ny fangatahana rehefa tafapetraka efa nahazaona ny taratasy fanamariana amin'ny fandraisana aloha dia mbola tsy nivaly izy amin'izao ora itenenanay sy dino eto zao zay atenainay fa tsy misy ny olana manaroatra kely aby rito dino azafady ohatra mibana mikorona za zany ny voalohany volana me amin'ny mafetin'ny asa azy araka nambarantsika tare amin'ny voalohany fahatsiarovana ny tolona fitakina ny zony mpiasa ary nisy ainana foy zay mahatonga an'le loko menamena moa amin'ny syndicat iny ny voalohany volana me kosa eo amin'ny mpiasa dia fiangaviana mihitsy tsy fatoritoriana trano tsy fandehanana amin'ny te mitsangatsangana na manjono fa tena fitambarana aneonana zay fitakina zay satria izay be ny basy tsy feon'olona tokana na feo mpitarika syndicat fotsiny ny tokony hoe sy ho hita eo fa ny mpiasa maro be ary za miteny aminao zao ireo fitaraina ny mpiasa hoentin'ny syndicat aravona de vao ampelatana ny filohan'ny SSM amin'izao fotoana zao zay ho alahatra sy ho velabelarina amin'ny taonany voalohany volana meo tsy mikabary fe mikabary faraka ny nambara hoe ty voalohany volana metia de hiavaka satria voalohany zany de hoe ho fanombohan'ilay etsika syndikaly anamafisana sy anjoina anareo fitakina maro izay mbola tsy vaovà ary ohatrany hoe hodina tseno sy tsy hita amintsika miteny zao hotoizantsika ny tafa mbola maharitratritsika moa ny eto fa anaraka doka vitsivitsika de miaraka amin'ny piano ihany keo eny ary de mbola manohy fandaharantsika manomboka eto moa zany afaka miditra amin'ny vatana ihany koa ianao piano raha ohatra ka manana fanontaniana fanazavana na manampy ihany koa anyreto vahintsika reto mirahalahy izy ireo syndicaliste na mpitarika syndicat de famarazafa mavy zany zay secrétaire général lefitra amin'ny SSM manano solidarité syndicale de Madagascar sady isany mpitarika syndicat eo anivona teny merandolona de eo ihany koa Raël Zadino zay mpanolontsaina teknika amin'ny syndicat ny mpiasa ny commune Antananarivo renivohitra na ny SMCAR nalaza be tato ato le hoe sambatra ry pharmacie Dino hoe gasy zany na eo amin'ny $100 eo de sambatra izy ny gasy tsy voatery hinana caviar fa rehefa mba hinana enomba izy de efa milamina zany gasy de tsy mba ohatrany hafa mihitsy le famaritana an'le atao hoe maina milamina sy ny sambatra zany hoe makafafiny amin'ny fiainana ry Dino ahoana zany satria ohatra ndraisantsika teo moa le karaha mahafarany ambany mba mihoatra an'le ataontsika hoe vidim-piainana amin'izao fotoana zao le sahana teo le izy anisy notakinareo ve io hoe mampiakariny karaha mampiasa eto anivon'ny commune amin'ny 1er mai sa ahoana ny votoatin'ny nareo janonao anivon'ny commune sa le mihazo any tamin'ny Menabe koa Yazony tamin'ny Menabe ka yazony tamin'ny Menabe mazava ho azy ny SMCAR de syndicat miaraka amin'ny SSM mpikambana feno ao anatin'ny SSM $100 ohatrany mampime ihany ndraindrange namana Brito mampalahelo mihitsy moa satria indramiko ny tenin'ilay mpitondra lany tao aminay zay hoe mamenatra ny karama mamenatra ny miteny hoe zao ny karamako satria tena le vidim-piainana tena mafy arak'izay nitresahana zay de hoe telo taona zay ny asa-panjakana tsy nisy fisondrotana karama ny vidim-piainana nefa zay 4 taona ny sondrotra mifanaraka sy mifanitsy amin'izay ve lay karama raisiny sambataniana ndao raisina loso de mana fanontaniana valiny mikasika an'izany ty Antsimiditry miaraba tompoko salame miaraba tompoko salame miaraba tompoko miaraba tompoko PDB fandekovotra tokony fanaovana sportif tonty mazatra fantsatra fotsiny de
atao anatin'izao fitondrana izao nareo dia tsako ny fitondrana ary somary nalahirana moa dia nareo dia mahita hoe antsaranankirimo le martao zany hoe any amin'ny entreprise nareo tsaky ny zalahy aty amin'ny fanjakana nareo tsaky ny zalahy aty mitondra fanjakana dia ny fiombaran'ny syndicat zany misy ty nefa ny atao hoe interprétation ny olona ty ambady hoe tsy maritorana reo dia mitabataba fa reo raha maritorana dia nitongotsoany amin'ny ataon'ireo fa natiana anaty tena nefa ny loha dia nyzahatra tokony izy dia tokony isy foana tahaka an'izao zany hoe le fiarovana soan'ny mpiasa satria ny mpiasa ny miasa fa zany tsisa hoe tokony mitsapanareo hoe rehefa miasa koa mpiasa dia mba tsy tokony hanao atandrevaka miasa azy hipetrahana fa tetetra aminareo syndicata dia matetiky mahatonga ny mpiasa ny anatin'ny société manaonao koa dia mifientererana amin'ny syndicat asa raha mety voara-masinareo zany naty fa zany ny zavatra misy iainana fa ny mampalahelo ty zao tena le fanodrinanareo karatapo ity sao eto zany dia ny lalàna tsy mipetraka fa zay tiany zareo ataony atao manindry anareo asa hoe inona manoerana mety hitranga amin'izany amin'izay zavatra ty meneto fa arany fitondrana ny andrasana natsara ny fiainana syndicat dia nivitany daholo indray zareo daholo zay raha entre le marteau et l'enclume onarona amin'ny sehatra tsy miakina tsaky na ny amin'ny fanjakana tsaky dia efa niverina teo ihany moa izy amin'le hoe ataonareo tohatra fiakarana fotsiny le izy ndray ozy ny hevitry ny ampahan'ny olona zany ahoana ny ataony zany manoloana zany makasikitra ka ny mpametraka fanontaniana teo mahatsapa tsara ny toerana misy ny syndicat tena mariny zany ambaran'izany ka tsaky aty tsaky aroa ary amin'le hoe fitadiavana toerana zay fa nanambara teo fa tsy fady ho an'ny syndicaliste nampitarika syndicat na mitana toerana ambony amin'ny andraikitra raha teknika ary no ny fahaiza manao ihany ary ny raha tena syndicaliste dia mahatsapa tsara hoe tsy natao tohatra fiakarana hitadiavana seza ny fitariana syndicat satria hibridana foana nge le olona ary rehefa hibridana foana nge le olona tsy maintsy hotorahany olona vato hoe ao anaty finosana le hoe tora-bato efa mety analefaka ny tanjaka sy ny herin'ny syndicat koa le raha fiverimberena ny tranga zay le tena olana zake manamafy ateo za pitarika syndicat fa no fitariako syndicat raha nge no nanesorana teo amina toerana teknika ary za tsy tokony efa iomana am'izany tokony efa iomana am'izany pitarika syndicat tena entre le marteau et l'enclume moa izy bruto teo misy tokoa ny mpiasa ka mieritreritra hoe or syndicaliste or syndicat ampiakaro ny karamanay tsy miakatra ny karama nareo syndicat zany tsy nampiakatra ny karamanay araky le ohatra raisiko moa zany eo anatin'ny anina mialatsiny amin'ity fiteleny ty fa misy tokoa no mpiasa dia mihevitra ny syndicat ho tahaka an'izany or syndicat anatery sakafo aho tambony fandriana fanoana or syndicat anaterim-po aho tambony fandriana poritra tsy natao an'izany ny syndicaliste doara raisiny ty ansiara miaraba tompoko salama miaraba tompoko salama miaraba anareo dia miaraba ny dia miaraba le bahiny dia miaraba ny technicien ao amady miaraba tompoko natao anareo tompo raha tiko ambara dia momba le syndicat amin'izao fotoana zao nareo ve mahita fa tena fiavaka mitsofoka mihitsy nareo amin'izao fotoana zao ary vao mihetika nareo dia za sira fa raha fitedokatolo zay ny marahita sy ny vasy amarapony raha anakana nareo sira am'izany apetako ny amin'iny fa ny teno amanoana zany fa tiko ambara dia nahapiasanytora zany dia foroan'izy paitany vaday amora familesa teo zany de hoe izy le pasa izy tokony nahiako fa ny pasany malagasy valopolosy zato tokony da io tena hoe tena eraka ho afirerenana zany zava tena nafiapo le contrat zay hoe tena maka valopolosy zato vaky rehefa firenena am'firenena ale mako asizao tena mamasa fa izy
io tabiakany azy toviategina ny tovina farany eka teto ambony tany nefa firenenao mahatra teto ambony tany efa nohatra ke zany tsytsapan'io filoio ohatsy hoe mahatra voaka malagasy ary savita manambany hoe tokony mihinana finazao tozoany hoe voaka malagasy fa rehefa mihinana hen'omby izy defa milamo za veraka tsy fanaparita voaka hoe toa zany de tena tsy afaka ioatra za le anankiray ngamba zany le hoe izy zany efa mahita fa tsy maintsy ho avy eny mpitandra filamina anao zay amin'ny premier nareo tsy azo tsy afaka anonin'inona zany amin'ny premier mai raha le fitinina le nambarany voalohany de faharoa moa le hoe nambaran'ny filoha frantsay tamin'ny diany teto anaty le fitsidina ara-panjakana le hoe valopolo isan-jaton'ny malagasy mahantraka aloha zay midina hevitra mivoakasika izany mpiasa aloha raha vao miresaka hoe malagasy amin'ny ankapobeny de misy apahany maro ny mpiasa mahakasika ny mpiasa zany fahantrahany zany nareo moa tefandresaka hoe fa telo taona zay tsy fisondrotana mihitsy ny karamany indrindra manampiasa-panjakana ny tsy miakana moa zany misy any le hoe izy fanarahany fampiasa sy ny any eo no mamaritra ny mety hoe fampiakarana sy ny sisa misy plan B ve raha ohatra zay tokoa no mitranga amin'ny première famasa ahoana ny fanatanterahana voaloha volana miaraka le nambarako teo dia be sy mivoro amin'ny toerana anankiray nangatahana lalana tamin'ny fanjakana tamin'ireny nomena fahefana amaly an'le etaeta ka rehefa mahazo lalana le izy ka rehefa hoe moavy ny mpitandrona filaminana anakana sisiza de tsy fitandrona filaminana zany no ataony fa fambolena korotana ny tsy fanomezana an'le lalana ihany koa de tsy fitandrona filaminana zany fa fambolena korotana ary valo mafisana ary zay le fahantrana voalazanao teo hoe fahantrany mpiasa am'izao fotoana zao natao tsy hoeno mihitsy ve zany le ikikany reto mpiasa malagasy mantra ary zay no mety mahatonga le hoe sambatra zany satria izay ary zao fandraisany mpitondra azy sambatra malagasy na tsy mandray vola be ara fa miaina izy na maizy na natapaka ny jiro fa za milaza fa sambatra kokoa ny mpitondra rehefa mangina mantra eo am'le firenena hoentiny zany hoe tsy haiko firy taona moa zany zao namorona ny dede fenarivo an'le hira hoe ohatra nametraka fanontanizy ao anaty le tononkira amile hoe iza no afaka nambara hoe sambatra de afa misy zany tena nanambarako na isa zao nanambara sahoana ry dino raisitsika ny atso manaraka vonina atao ambadika ato miaraba tompoko miaraba tomboky miaraba teny miaraba fahiny za tambola ny asa za zao fa retraite za tambola ny asa tsy nikrita syndicat mihitsy satria zao ny antony lazao araha tsy maro diteny koa mitovy any zavatra takina syndicat rehetrarehetra io fampironotana ny karama fanasarana ny asa zay ihany fampironotana ny karama sy fanasarana ny asa raha misy ambony kely angamba nikilikilikely any nefa de zavatra ataon'le syndicat anaty misy kely anankiray misy syndicat karazany 5-7 anaty société reny tsy fantatao tsy ny filany isana syndicat de exploiten'ny mpampiasa sy fanjakana fotsiny le mpitarika le syndicat de io tsy misy zavatra vita io isaky ny premier mai voa de ilara de milahatra ria tsy fantatra inona ny ilarana any de tsy nentina anao satria tsotra ny antony zay hoe rehefa syndicat ray no feny mpiasa eran'ny Madagasikara ohatra ny any Frantsa ny fantako CGT any fa CGT ny fotsiny anatina orinasa riariary fa CGT daholo izy metraka satria même zata takrinako fa nenareo randrana syndicat le inona syndicat inona ry de raha mbola ohatran'io raha misy isany sy madama isany tsy mahazo itakinareo nareo fa exploiten'ny mpitondra fotsiny io amina politika sy exploiten'ny mpampiasa nareo sy pitarika an'io ao mahazo menazy fotsiny le pitarika an'le de efa mangina de zay andana romanova statut ray hambana syndicat rany Madagasikara hoe ty takiny de reto fa misambana fotsiny isaky ny orinasa sy ministera iny de vita fa raha izany mandany andro nareo sota toko miala tsy fa masika am'teny zany tsy masika ianao ka tsy masika ianao fa manambara mazava amin'ny fomba fahitanao am'le pratika le syndicat eto Madagasikara eto koa ihany nefa ditadedio fa misy fomba fanao mpitondra matetika izy ihany manangana le syndicat ao anatin'ny toeram-piasana anankiray mba hifanoherandreo le syndicat misy eo reo tsy zany akory ny antony tsy hananganana ny syndicat ary za milaza tsara mihitsy eto fa ity le hoe SSM na valabe firaisakina syndical eto Madagasikara na ny solidarité syndicale de Madagascar tiany ka mampitambatra feo anankiray ao anatina syndicat ivoronana syndicat marany hoe izy io
valopolo mahery nkeny no syndicaliste ao anatiny zany randrana syndical lazainao zany miara mifandrimbona ao anatin'ny randrana syndical igny ao anatin'ny solidarité syndicale de Madagascar anie zany rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe endrika isehoany le fankalazana le voalohan'ny volana mea ao anatin'ny pratika syndicale mba endrika isehoana ihany ko ary fanohizana arak'le nambarako teo hoe ny voalohan'ny volana mena ny fetiny azy amin'ity taona ity manana ny loha hevitra hoe ny mpiasa malagasy taona 2024 ohatrany hoe ve rehefa meno azy aloha hevitra reo zany manao état de lieu ve zany hoe inona zavatra misy zay mety ho fisehoan'le ataontsika hoe za zany eto mametraka hoe azo alalana zany nareo de hoe tsy amin'ny tany mena be atsara-masay moa zany sakakazomanga nary ny toerana io de eo zany misy kabary fandomiasana fanazavana lalàna ve manao karazany état de lieu ve ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana zao tsy fantatra miohatra amin'ny hoe reo ny fanarahana ao anatina ataontsika convention internationale zany manahoana zay ve le tena hitranga amin'io ary zany zany maheno zavatra resanareo sy ny ankoatrany efa voalaza taloha zany fama ny prime ministre lehibe ny gouvernement de olona tao anatin'ny zava mihitsy lehibe zany taty amin'ny fahatry ny ranomasina misy atsika tia mikasika ny hoe bureau international de travail zany bureau isam-pirenena amin'ny asa zany hoe raha miresaka tontolon'ny asa zany sy ny mpiasa malagasy tsy tokony hanana problème zay le izy ohatrany hoe ohatrany hafahafa tao tsy tokony teny an'izany ene ny filohan'ny republika hoe sambatra raha nylazany zava misy mazava le premier ministre zay nambaranao teo fa tsy zay ne zavatra iainany le fanginana zany everiny olona hoe milamina zany reo sambatra zany reo de mbola fady son syndicat ve raha mitarika le ataontsika hoe endrika anankiray mba miavaka amin'le fiainana isan'andro san'andro eny ary oraisitsika aloha ty antso ty de toy izany fanazavana miaraba tompo allo miaraba miaraba salama araky ny tenin'le président CTN fantatra hoe monsieur José Randrena Sour de isika tsakady amin'ny asa malagasy le 47% teny Donald Trump sikontanira koa nareo mpitarika syndical ngove le mpiasa perinasa ihany tena ndrika tanareo fa le efa retraité sy ao anatiny mahazo ny retraité mantsy tena zao retraité zay tsy mahazo fisondrotana raha tsy fimy 20 taona na 10 taona ny akamarony efa maty daholo olona amin'izany de eo koa zany le hoe ny mpiasa mpanjakana rehefa retraité mahazo le indemnité d'installation mpiasa privé mialamaina nefa samy mpiasa zao ihany inona mba ndraikitry ny mpitarika syndicat amin'izany totrato eny ary azafady ohatrany hoe mandray anjara fitenenana ihany am'le izy le farany teo ngambany aloha no andraisako azy fampatsihivana no ataoko misy andreo le mpiasa mpanjakana misotro ronono zay zareo moa milaza hoe mpiasa-pirenena misotro ronono rehefa lay mandray am'le indemnité à l'installation à la retraite iny zareo de ny lalàna ny décret tany amin'ny taona 3 nametraka tsara mihitsy hoe le vatan'le vola raisiny farany ampitombona 12 no raisina rehefa mahafeno zay vepetra rehetra takina tateorina izy io note no navoaka nanambotsanana an'ilay didim-panjakana de hoe miala daholy ireo le tampokarama fa le vatakarama voalaza eo am'le indisy leo am'le rubrique 500 no voadozo ny mena mindro reo de nitory izy ary rehefa nitory izy tana filakevim-panjakana de nahazo rariny fa itsika miteny zao tsy mbola miatra le izy ary zay mampimenemenandry camarade Jansour mialatsiny mitona anarana camarady am'le miaramila misotro ronono satria misy ihany koa le zoany mbola tsy voarayana tramina zao ina no andraikitra ny syndicat hoy ny mpametraka fanontaniany teo ny andraikitra ny syndicat tsy manana volana ramana n'le mpiasa na nonerana tsy misy izy totra ny syndicat matanjaka ny ivelany fa izay le fampatsahivana sy le fitakiny zay satria le zavatra nisy tena eo mbola manamarina hoe misy feotsotonga mihitsy any am'le mpitondra misy feotsotonga eto matonle mpitondra milaza hoe sambatra le vahoaka malagasy na de izao na de izao na de izao ary le izy ny syndicaliste any ivelany am'le tanjaka efa ananany syndicaliste any agny amin'ny alanany cotisation de fa mahavita ny zanaka ny syndicaliste
miantoka ny borsany, miantoka ny fitaterany, miandro le syndicaliste manao fitakina tapaka karama na misy vavoazana ohatrohatro zany. Ka ny eto amintsika aloha zany a tena mitsotra mihitsy hoe mbola mijoro ny syndicat fa tsy mbola afaka miambo mihitsy hoe matanjaka na efa ampy zay tetikady entina hananovana, entina azahoana zay le zavatra fitakiny zay a. Iverina kely anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tatana vaovao moa zany zao tsaiky roa volana telo volana io zany zao ny ben'ny tanàna vaovao dino tao anatin'izay hoe misy famerenana tsy aiko efa nisy dinika mba fa mampifampiraisana tam'le ben'ny tanàna vaovao mikasika ny fiampianan'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra zay efa nentin'ny syndicat hoe inona ny manahirana, inona ny zavatra mila vahina, efa ndraisanao to ihany moa hoe ndraindray mety misy ny fampanantenana hoe eno zay fa tsy afahmanoatra satria ny vola miditra ihany koa tsy afahana manoatra moa zany inona zava-misy ny situation zany zao raha hoan'ny mpiasana Antananarivo renivohitra ny enona farany fotsiny manko de eo amin'ny 4200 4300 eo nisan'ny mpiasa amin'izao fotoana zao manao anareo manavinavy aloha tonga de valiko hoe manavy mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra. Telo volana teo io tokoa zay ny tena nipetrahany madame le maire mpitantana vaovao voafidy teto Antananarivo renivohitra. Efa nisy ny fionana de efa nisy ny fangatahana sy ny fitarainana. Mazava ho azy fa misy zavatra mitranga ao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra nefa nanomana niny fotoana fandraisana ny vahiny iny izay tena nataontsika nakotrokotroka moa na nadiovana ny tanàna na Antananarivo asa reny asa tena asa reny natao reny fa asa efa fanao andavanandro sa misy mihoatra ny asa le raha faritana de zao fiantsoana azy no atao hoe asa andavanandro fa teo amin'ny fanatanterahana de mihoatra satria tsy maintsy natao zany ny ataontsika hoe miracle rehefa manadio ny tanàna Antananarivo renivohitra io ane ny terme tokony ho izy io ny référence tokony hipetraka hoe ohatrohatro zao no tokony ho fahadiova ny tanàna Antananarivo. Miasa reo olona reo nanatanteraka an'izay asa zay fa apetrakintsika ilay ataontsika hoe fankalazana ny 1er mai nisy ny fifanajana tao anatin'ny fampiresahana ihany koa ny hoe fangatahana ny toerana. Ny syndicat de tiana mampatsiahy fa tsy mpanao politika fa ny mpitantana de mihevitra fa mpanao politika ny syndicat ka manao sakatsakana tsy afahana manatanteraka na mandrindra asa ho totosatsakany sy-andavany. Sahala amin'ny ataontsika hoe ny organisation zany zao raha ikarakaran'izay etsika ny voalohany volana mai zay tsika izay hitakina ny karama hoe fampisondrotana ny karama raha ny ao amin'ny ataontsika ao anaty fonteny raha ny ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra zao de ny ECD ao mampitahotra ny hoe manana fikasana mihitsy aza ny fitondrana tsy anavao lay ataontsika hoe contrat andrareo satria nisy fotoana lava ny ECD any commune tsy nandray karama fa miasa tonga ny atsehatra eny mitady vola ho an'ny commune zay le teneniko atao hoe ny budget any commune nge de vola tedavy ny mpiasan'ny commune androany ary anisan'ny reny ECD reny ohatra rairasiko ohatra reny misy mahazo OM mandeha mampiditra ny volan'ny commune ordre de mission mahazo ordre de mission izy ECD izy mahazo an'izay ordre de mission zay fa rehefa tonga kosa mifandraisa karama de tsy misitraka izy fa ny ambony no misitraka tafiditra ao anatin'izay misitraka zay ny be ny tanàna zay mandray vola karama satria voafatry ny budget mihitsy hoe mandray 2 millions d'ariary akoatran'ireo ataontsika hoe tombontsoava zany zay sitrahany taloha anaraka dokam-barotra vitsivitsika de miverina manao fandarana ndray